Tonga sao daholo zanagasikara mbola ianareo resadresaka tafatafa mahakasika ny olon-droany resantsika androany a mety lasa efa mbola virjinika alana nefa tonga dia nitsirapaka be fotsiny lataky mibany zay ity môlamôlandry ity rikala princesse Jeanette Ravaipa amingana andry ary amotika andry sy animba andry fa ataovy tsara tsy azo atao ny miresaka amin'ny lehilahy hoe izaho mbola virjiny. Antony dia satria ny lehilahy rehetrarehetra rehefa hoe hanambady dia mba hitetika an'izay daholo fa kosa antsika moa izany efa génération hafakely dia ny any amin'ny faritra Azia ihany matetika no manaja izay fa ny mponina Afrika, Eoropa, Amerika efa tsy anaty calendrier intsony izany tsisy ifanomezan-tsiny fa ho an'ny tovovavy ilay môlamôla dia hitandry tsara raha miteny an'izay indry kanefa ilay vatandry tsy ao anatin'izay dia hitandry fa fisarahana ny ao anatiny. Misy karazana kevatra lavaka vehivavy raha vao teraka indry misy ny vehivavy rehefa teraka tsy ao anatin'ilay hymen ilay hoditra manify vakian'ny lehilahy sendra tsisy an'izay indry ahoana ny lalandry an'izany mila manatona gynécologue izany jerena raha ohatra ka izay ny tadiavindry. Eo ihany koa ny vehivavy rehetrarehetra raha ny tokony izy misy ilay hymen ilay hoditra manify amin'ny ankapobeny izy mbola mihidy fa rehefa tonga any amin'ny miala sakana eo amin'ilay tonga fotoana ny vehivavy tsy maintsy rovotra io tsy hoe rovotra be fa rovotra kely misy kiloadoka ny iray indray misy ohatra somary lavalava tsipika anankiroa ny iray indray somary manao paozina lavalava lavalava izay ho averiko aminareo ny commentaire ilay vidéo manazava mahakasika ny lavaka vehivavy virjiny noho izany misy karazana anankiefatra ilay lavaka tsy hoe rovotra be indry akory rehefa ilay tonga any amin'ny miala sakana fa tsy rovotra izany io raha tsy hoe rehefa reakitra ny lely miaraka amin'ny lehilahy miaraka amindry noho izany torohevitra natoroko an'ny vehivavy rehetrarehetra indrindra fa ilay vao miala sakana mbola tsy vaky vody aty tsy filaza amin'ny lehilahy izany mihitsy izany rehefa miaraka ianareo dia hita eo foana io hoe vaky vody na hoe virjiny na tsy lehilahy no alao iny raha fantany na tsy fantany tsy fantany tsy maninona izany fa hisorohana izay ilay hoe misy ny karazany vehivavy hafa tsy marary indry hoe niditra ilay izy dia tsy narary eo ihany koa tsy nandeha rà tsisy raha mivoaka ary eo ihany koa tsy nahatsiaro hoe ilay namaky ilay izy tsy nahatsiaro hoe narary ary eo ilay raha mivoaka raha tsy manana izay fentanana sy fahatsapana izay indry dia hitandry tsara nefa indry matika amin'ny be za virjiny hitandry tsara fa tapaka hatreo fiarahanareo anankiroa na dia ilay lehilahy na dia tsy virjiny ary ilay riana dia tsy netrehitra ilay hoe na netrehitra ka vady indray izy ka fetreretany hoe lasa ohatran'ny hoe nandainginy dia eo izy lasa elana hisorohana izay ho an'ny rehetrarehetra raha hoe te hijery isika manatona gynécologue jerena sokafana fe dia hita ao ilay izy izao anefa fa indry koa na virjiny na tapaloaka indry mandeha manambady izay mieritreritra indry hoe atory fotsiny koa rehefa manambady ny vehivavy dia manao ny adidy vehivavy foana rehefa manambady ho an'ny vehivavy renim-pianakaviana indry tsy maintsy mitaiza zaza mikarakara zaza mikarakara dabilio manao ny asan'ny vehivavy rehetrarehetra jereo ny atao mamanareo ao an-trano ohatr'izay koa ny ataondry rehefa manambady tapaloaka koa dia ohatr'izay ihany koa nataondry fa tsy hita tsy marina hoe raha ohatra indrika hoe virjiny dia atory fotsiny ampify condition ary milohany hanambady za mbola virjiny matory fotsiny ako izany rehefa any amin'ny manambady fa tsy atao mitovy amin'ireo tovovavy ilay vaky vody tapaloaka raha manambady ampify ny condition ohatr'izay dia amin'izay anjaran'ilay lehilahy mandinika raha anaiky izy na tsia ho an'ny lehilahy ihany koa elahy raha ohatra laha ka mitetika nahazo virjiny aoka izay mandavandava kely tseroa tsy azo virjiny izany elahy rehefa tena hanambady rahatr'izay tsy maintsy hanambady ange elahy vitsy izany lehilahy hoe mijanona célibataire manam-pahafatiny izany misy ny vehivavy mijanona célibataire fa ny ankamaroan'ny lehilahy tsy maintsy hoe maka-vady mba tsy hanenena ny elahy izany ray androany hoe ilay efa vaky vody tapaloaka be vadiny elahy dia ndika an'izay izany mba hatzao ilay vehivavy raha misy vehivavy miaraka amin'ny elahy iny ihany hajaina dia amin'izay lahy tsy manenina rahatr'izay hoe iay izy ihany ilay virjiny ny fanahy izay anankiroa tamin'ny andro fahatandrana hivady izay izao fa tsy elahy efa nandavandava kely tseroa dia hoe mila an'ilay virjiny azafady tsy hahita elahy tsy hahazo koa masto